Miarabantsika rehetra tonga soto amin'ny fandarana zahatany. Androany dia aty amin'ny renivohitry ny faritra Analanjorofo no hitondrana antsika marimarina kokoa eto Fenoarivo Atsinanana na Fenoarivo Est moa ny tena mahazatra antsika. Distrika iray amin'ireo distrika eto Madagasikara manana mponina eo amin'ny 4,000 sy 4 eo tanàna lehibe efa niorina hatramin'ny taonjato faha 9 tanoany ny tanàna ny Fenoarivo Atsinanana. Ny toerana hitondrana ianareo androany dia any amin'ny toerana antsoina hoe Rantolava. Misy toeram-pizahan-tany ampahafantarina antsika ao satria misy faritra rovana ary misy an'ilay ranomafana izay anisany koa afantarana ny Fenoarivo Atsinanana. Amin'izao fotoana andalovanay ity zao dia ho anatin'ny fotoam-piotazana letisia koa zany ny faritra Atsinanana sy faritra Analanjorofo ka ny tanànan'ny Fenoarivo Atsinanana dia malaza koa fananana épices na ireny fangaro-tsakafo fangaron-daoka ireny ny cannelle, ny vanille, indrindra moa fa izay letisia izay ho arahantsika sy ampahafantarana amin'ny fandarana zahatany androany koa ny mahakasika an'izay letisia izay amin'izao fotoana fiotazana azy izao. Manasa antsika rehetra tompoko hanaraka ny fandarana hatramin'ny farany. Tany am-boalohany ny foko antavaratra ny tompo tanàna teto amin'ny faritra manodidina ny Fenoarivo Atsinanana. Saingy voatosiky ny foko tambala izany teto amin'ny tany ny antavaratra teo amin'ny vanim-potoana nampanjaka ny ady Sampoko na Razia nisy teto Madagasikara. Niravina nefa izany tamin'ny fanjakan'ny Ratsimilao zanaky ny Andriambavy Rahena sy ilay pirate anglisy Thomas White ka tafaverina tamin'ny taniny ny antavaratra. Nanomboka teo no niombona ny tsitokotokom-poko na clan tato amin'ny faritra Atsinanana sy Analanjorofo ka nantsoina hoe Betsimisaraka hatramin'ny taona 2070 sy 720. Talohan'ny taonjato faha 900 dia saranana fiatoan'ny piraty sy Forban na mpanao asa fampiororona avy any Eropa taty amin'ny ranomasimbe Indiana ka manao takalo entana amin'ny antavaratra ny Fenoarivo Atsinanana. Avy eo lasa tobim-barotra fifanakalozana entana sy varotr'olona nandritra ny vanim-potoan'ny Compagnie des Indes. Ankoatry ny mahatanàna tsy azo ilika amin'ny tantaran'ny piraty teto Madagasikara dia tanàna na faritra manana ny maizy azy amin'ny fananana zavaboary sy volon-tany na peizazy tsy manam-paharoa i Fenoarivo Atsinanana ka mahatonga azy hanana tanjaka ara-pizahan-tany na dia somary matromatroka aza ny fitrandrahana izany eo amin'ny sehatra. 9,700 kilometatra miala ny Antananarivo renivohitra i Fenoarivo Atsinanana, 13 kilometatra avaratsy Toamasina amin'ny lalam-pirenena faha 5. Tonga izy feto Rantolava antsika tanàna anankiray ato anatin'ny commune ny Ampasimangoro anatin'ny distrikany Fenoarivo Atsinanana. Rehefa antsika zany mahavita 5,0 kilometatra miala ny tapo-tanàny Fenoarivo Atsinanana teo dia tonga amin'ny ity tanàna antsoina hoe Rantolava ity dia manomboka eto zany somary manao dia-tongotra kely tsika manao randonnée zany dia andeha hanantona n'ilay toerana ho tsiditsika rehefa avy eo. Miakatra midina mandalo alana letisia ny lalana fa saingy tsy mahita letisia tsika na dia fotoana ny ary zao fa fantaritsika rehefa avy eo inona ny antony mahatonga ny tsy fisiana letisia na dia ato anatin'ny fotoana hoe fotoam-piotazana ary antsika amin'izao fantaritsika izay rehefa avy eo. Dia araky ny lazaiko anareo koa io zao misy vanille koa ito hoe ny épices rehetrarehetra zany saika hita aty amin'ity faritra Analanjorofo ity Fenoarivo Atsinanana. Zay ilay lazaiko hoe tena aty no azo lazaina koa renivohitrin'ireo laron'ny sakafo na ny épices. Tsy mamindra firy io koa ny cannelle raha mbola tsy nahita tsika dia izao ny fototry ny cannelle manimanitra ataontsika laron-tsakafo na anaovana dité samaraina ireny. Mety tsy aminareo fofony fa manitra tsara. Kory aby inona vaovao anareo?
Ino moa entinareo reto? Ravin-jirofo. Ravin-jirofo? Izy tsy apity? Latsaka ia. Atao inona? Ha? Atao essence. Itony andrahoana? Ia. Anaovana menaka. Ia. Dia amidy zany io? Ia amidy. Dia ohatrinona ty ray gony ty? Mifezy re mangapizy tamin'ny tanà mifezy. 5 kilo. Manao akory ianao? Salama. Ina vaovao? Maninona reo mianaka zany? Mitsipinina reo? Tsipinina? Karetsika. Ino karetsika zany? Ha? Ravininona tereto? Salama. Ina nentinao? Letchi. Andraso aloha jerena letchi zany. Samban-draha. Letchi avaiza? Kato mariny an-dranomafana igny izy reny. Tsara be izy zany. Ohatrina ny garaba? Eninaly. Eninaly ny garaba? Ia. Lafo be izy zany. Lafo be izy avaitsika. Dia ohatrina ny kilo? Igny tsy haiko le kilo angalan'jareo Fa garaba foana? Zareo malaka aminay atao garaba fa. Ianao zany efa mandafo amin'ny eninalina? Ia. Dia afeny rivesta anao? Riny Tsampagna ry. Tsampagna Rantolava. Ny Rantolava? Ia, Ambatomasina mitanagna amin'ny goudron igny. Solo andamako letchina ty. Ia. Tsara be. Aloko ny rehefa. Ia, mandalo. Sotra betsaka? Ia. Alolo to am'le karesaka ato indray sika. Enal ny garaba. Ty le karesaka. Ndao asiako anareo. Azafady am'le letchi fa le karesaka ravina jirofo. Rehefa maina izy ty dia nimitsana ohatr' zao. Dia io no rofina zany fa anaovana huile essentielle. Io zany no andrahoana anatin'le alambiky dia anaovana huile essentielle. Dia le miraraka iny ny alaina aloha zao fa mbola tsy azo kitihana ravin'le jirofo satria hamoy io jirofo io manomboka amin'ny volana novambra, desambra hatrany amin'ny mois de mars any zany dia tsy azo kitihana dia aorianan'izay dia ny ravin'le jirofo mihitsy koa no alaina amainina dia anaovana huile essentielle. Rehefa mizaka zany zay ty hoe karetsika ty zay vola izy ty sotra? Tsika tsy lainga aloha manala ny jirofo an'ity tanàna ty na ny faritsy ty zay ale misy jirofo daholo. Araka ny antotan-kevitra fantatra moa zany dia tamin'ny 100 taona lasa tany no nampidirana ny jirofo teto amintsika fa raha tsika koa mijereo tsara aloha ty. Raha tsika zao mijery an'ity jereo fa tena hazo antitra be. 100 taona tany raha ny antotan-kevitry ny Eurostam no nampidirana ny jirofo teto Madagasikara fa ireo olon-dehibe aty an-toerana dia manamafy fa maherin'ny zany hatramin'ny 200 taona ny jirofo tazantsika zao. Zany hoe tany amin'ny fotoanan'ny Compagnie des Indes zany tamin'ny taon-jato faha 8 tany tamin'ny 700 sy arivo no efa nisy jirofo teto Madagasikara raha ny fanazavana omeny olon-dehibe aty an-toerana. Dia ohatran'izao ny fikarakarana azy io rehefa iandrasana ranon'orana ho tonga zany le ahatra manodidina ohatrany hoe compost atao eo dia io zany ny tratran'orana eo dia io mivadika zezika manome azy satria ny jirofo manombonomboka amin'ny volana desambra iny izy no mivoaka ny voany le mahajirofo azy zany hatramin'ny volana marsa any ho any dia tsy azo kitihana tsy azo tapahana zany na le maina fa manimba n'le jirofo fanirin'le jirofo sao dia atao hoe atao kitaina ohatra zany zay mahatonga an'ireto fandrarana be da be atao anatin'ity tanimbolin'olona ty rarana mafy ny olona mampiditra omby manapaka jirofo maintendro zany efa maina ny tendrony anatin'ity tanimboly ty. Raha io zany ny kitikitiana dia lasa maty indray le jirofo tokony haniry tsy azo tsiponina karetsiky.
Mipita an'ity oraka kely ity tsika. Anapatonga ny an-dranomafana. Salama be o. Ampela tsy miavina. Maninona nareo zany? Ha? Zezika vesa. Raviny jirofo. Raviny jirofo avy nandrahona. Dia averina any amin'ilay jirofo indray mandeha? Amin'ny fototry jirofo sa atao iny? Amboly any concombre. Andavana zaridaina zany? Ie. Eto ampitan'ireto olona reto moa zany misy an'ity alambic. Fanenomana ravin-jirofo azahoana an'ilay huile essentielle iny. Tena be da be aty amin'ny faritra Analanjirofo, manodidina ny Fianareva Atsinanana. Le endrika taloha hitantsika reto. Tsy tratra eto ny olona tompony mba saika hanazava amintsika na mbola tsy manao an'ilay izy koa zareo fa ohatr'izao zany ny alambic raha traditionnel ny endriny. Ravina jirofo maina le hitantsika teo reny zany no atao ato ohatrany manao toaka ihany fa huile essentielle zany no atao aminy, tenomina aminy. Manao 70 minitra eo dia tonga aty an-dranomafana antsika. Rehefa ohatr'izao moa zany mazava ho azy fa tsy maintsy mitompo tanàna no mandray dia Monsieur René no miandry antsika ato. Miarabany René. Arabaigna tonga soa ato aminay hoe. Onaona moa izy ty? Tsy dia onaona be mihitsy izy ty. Ty misy hazo faramparany ty. Eto ambony onaona eto dia efa maheno hoe mafana tokoa le rano. Matetika manko ny ranona onaona mangatsiatsika. Hatramin'izay zany mbola tsy nisy olo mba nanao fanadihadiana taty. Efa maro. Afa maro nagnano fagnadiadiagna taty tsy haiko raha zareo avy aty tsy tafivery tsy haiko mahatonga zareo. Hatramin'ny projet UNICEF. Afa nijery izy ty. UNICEF de région. Jereo tsara ty misy hazo ty misy hazo diaviko ty misy hazo zay vao mitsaka. Satria afa mafana partiriny. Mamay be. Regny tsy manjary variana ty fogna tsika mijery azy. Dia inona no fanazavana nomeny zareo anareo rehefa mbona nandalo taty zegny raha nan'ny chef de région taty tamin'izagny hoe anogno fomba fagnajariana izy ty ozy. Jusque zao tsy mety vita zay le fagnajariana ananjy jusque zao. Tonga eto amin'ny ranomafana zay mandatsaka vola ho fangatapitaina ohatrany ataon'olona rehetrarehetra zay mandalo eto. Omeo fahasoavana fitahina ela velona ny zahatany tegny tatary. Fa maninona izy tsy mety raha vola vy. Zao moa ka fa sasatra vola tsika miaigna amin'ny raha karaha ny fogna zao. Raha any amin'ny tany be volcano aloha zany misy an'itony tsy dia mahagaga loatra fa aty amintsika moa zany izy somary ato anaty onaona amin'ny rano tena marina zany onaona zany tokony mangatsika ny rano ao anatiny ao dia aty anaty onaona anaty ala tsy dia ambony loatra misy azy. Reo zao efa hitantsika reo misy mangotragotraka reny tandrify eto angamba tena ivony dia angatan'olona joro angatapitahina na misy fikasana raha tiana atao. Fikasana tiana atao dia ny olona koa moa zany rehefa mitsidika eto dia mandraraka an'ireo vola reo ao. Dia zao no mahagaga amin'ilay vola taratasy fa miletika any ambany. Misy fanazavana angamba ny ara-siantifika ahafana manazava an'izany fa ny tanay maso aloha misy mitsikafona dia misy ny midina. Dia inona fotoana ohatrohatrany ahoana no ahafahana mitsidika eto
dia inona zavatra tsy maintsy tandremana andro inona ny tsaratsara kokoa raha ohatra hoe isy mpizahatany ho tonga aty inona ny tsaratsara kokoa andehanana eto raha misy mpizahatany mandeha raha ty ary niany tegna nahay le fikasagnanay le tompo tany andro tsara andro sabotsy andro latsinainy larobia manjary larobia zoma andro efatra zegny manjary tsirigny ity talata sy lakamisy zany tsy mety le olo anomby fotoagna tsy mety mandeha mitsiriky ity faritry ity koa fady ny vehivavy tonga fotoana tsy mahazo mandeha mankaty dia azo raisina ny ranonao atao raha malaka raviny hazo io nagnataovagna ananjy agnatin'ny na tavoahangy no entinao na ino entinao izy malaka raviny aviavy no agnarany atao soroko agnivozigny rano io atao agnatina zavatra indosinao fa tsy azo ajoboka hoe mitondra tavoahangy dia tonga dia ajoboka tsy azo atao zany amin'ity rano ity raha ohatra ka any ray andro tsika mandeha mitsidika aty misy tompo tanàna miandry an'ity rano ity dia manao mangataka alalana zany mampandre azo tsidihana soritako tsara azo tsidihana ny rano mafana aty Rantolava fa tsara zany mampandre an'ireo tompo tanàna mialohany anaovana ny fitsidihana dia ao Rantolava zany ao amin'le tanàna fotoagna eo nofa afaka mandrindra an'izay mandamina an'izay raha ohatra ka hijery anazy dia izy ity ve mifandray amin'ny fombanareo betsy misaraka inona ny ifandraisany amin'ny fombanareo fomba tany ity ohatra hoe rehefa hijoro ve nareo dia maka zavatra eto sa maka rano eto sa ohatrohatrany ahoana ny ifandraisany amin'ny raha misy tantara atao kito dia atao kito fa raha hoe amin'ny resaka hoe momba miaraka amin'ny fomban-drazana ohatra zegny misy voady atao keto dia miaraka amin'ny zavatra atao amin'ny fomban-drazana dia mandeha mitantara kito fogna dia efa tsy mahazo mitondra ilay ranova kito eky fo dia tantara azo atao na hoe agnalantsika afara na hoe agnataontsika afara dia azo atao zegny akito fo izy ndraiky zegny raha ohatra hagnano raha momba ny fomban-drazana agny na tsy mandalo ato dia mahavita magnano fomban-drazana akany dia hitanao ry misy lasiety eo mbony fotsy tapaka ry am'ilay misy mandevy io hitanao io dia misy fotoagnany io ohatrany hoe mivoaka izy raha ohatra zegny anao misy zavatra hoe tiano tonga aketo tiany ifandraisana dia mety karaha ohatrany nono araiky mety karaha ifa elaela izy ake tsy nisy namoaka tegna karaha an'io io ohatrany fotsifotsy io voajanahary io tsy hita eo tany naviany izy mipetraka ake fogna zegny dia baka ake raha ohatra zegny misy olo le tiany regny nde hagnano raha ake dia ohatrany legny izy mivoaka mamoaka vata maka ravikazo ohatr' zao rehefa akarano fa tsy azo tonga dia raisina tanana fady ravikazo aviavy ity magnodidina eto ihany akanana azy dia avalo loatra zao zay fomba afahana maka an'le rano andraso aloha zao voilà zao dia ato le rano ny alaina anajana an'izay rehetrarehetra zay azo sotrona le rano azo sotrona masina ohatrany masirasira kely matrabatraba misy trondro miaina koa ato menamena hono ny lokon'le trondro ary tsy zay mivoaka io ary tsy zay fotoagna no ahitagna azy koa ny mahafinaritra anahy eto zao mahita an'le vola ao anatiny ao militika ny ambany ohatrany hoe manome endrika an'le rano koa le vola 500 2,000 ariary zato fa le ariary zato aloha mitsingevana dia misy 500 koa mitsingevana aloha io fa aloha andramana indray mandeha hoe atao arivo miletika sa tsy miletika ry misy fotoagna ry tsy hita ake mihitsy reo mbola ry zegny na hoe tsy alain'olo fo koa izy mbola taloha dia misy tany fomponan'ireny tsisy lohany zany ty rano ty fa eto ny lohany raha rano mafana io tsisy lohany tena mamay le rano raha tsapana dia mety any amin'ny 700 hatramin'ny 50 degré any ny hafanana nefa ranomamy daholo manodidina an'ity rano ity sady lavitra ranomasina any amin'ny 1 kilometatra sasany any fa masira tena masira le rano masira azo sotrona zany fa tsy dia hoe tena masira tsy azo sotrona koa
Zany mampiavaka an'ity ranomafana ty koa zany. De akoatr'izay zava-misy eto koa ity zao misy vola ahorongoroko ohatr' zao de atsipy koa de sokafany de miletika rehefa eo. De izy io ve tsisy fiantraikana fambolenareo mahavokatra ve ny tany andehanana iny sa satria ohatran'ny velona daholo manko ny zay koa no mahagaga anahy. Raha idinigny zegny misy fiantraikana izy fô resaka hoe raha zay mamboly vary magnodidigna ananjy zegny eran'ny volagnana hoe mois de janvier, février de manomboka amindregny zegny anao mahatrapa mamitsy vary aminanjy tsy de misy fiantraikany loatra. Manomboka eraky mois de septembre, octobre, novembre, décembre reky raha magnano fogna karaha ndray fa tsy de hoe misy fiantraikany. Hitanareo ambadiky rehefa misy olo mamitsy vary fa tokony vary ahitso maty mitsy vary satria raha to zegny kofa ankoatran'izy maraha reky eny mbola moaka karaha sirany reky masira wala izy moaka fotsy mamoaka fotsy zegny izy kofa le andro mamay be regny farbonani zegny izy tsara miady malemoko le fanagny le rano amin'izegny fanany zegny okay lasa ambanimbany zegny izy izy manomboka eran'ny mois de juin, juillet karaha ndregny zegny izy mafompogno zegny le fitsimbohany zegny na isika hariva izy manomboka amin'ny 3 hariva jusqu'à amin'ny 5 izy mitsokogno daholo zegny izy zany daholo zany anisany hoe mahafinaritra tsy diana n'ity toerana ity na andro ririnina na andro mafana zany de azo atao ny mitidika azy tena tsy azo atao ny mandehandeha tsisy mpitarika aty satria na toerana misy anazy tsy fantatrao fa raha mandehandeha ho azy ianao tafalatsaka anatin'ity ato de izy onaony mety tonga de miletika any anatiny any de mampidi-doza ka hoantsika mpizahatany zany na hoantsika mpitsangatsangana tsara foana manantona olona mahalala le toerana tahaka zao zay vao mankaty fa tena onaona be hoa miditra eto ka raha ianao tandrify amin'le rano mafana tsy afaka ao mitrovaka de vitany aminao zay. Misaotra anao René nitarika anay taty misaotra ny tompony tany nanampy fanazavana be dia be tamin'ny fitsidiana nataonay teto. Misaotra ny zahatany nitsidika anay taty io nagnome fahalalagna fitsirigny ty ranomafana ty andeha melatra ery Madagasikara. Misaotra betsaka zareo nandalo tamin'ny faritry ranomafana mifoko tany Rantolava. Misaotra toko. Rehefa navita an'le randonnée teo tsika avy amin'le ranomafana de andeha hitsangatsangana kely ndray araka amin'ny lakana ato amin'ny fareny Tampolo samy hafa amin'le hoe Itampolo fa Tampolo aty Fenerivetsinanana misy an'ity fary ity araka amin'ny Victor. Miarabanao Victor? Miarabanareo. Izy koa moa zany anisan'ny mahafantatra an'ity faritra aty de hitondra antsika mitsangatsangana amin'ny lakana. Ndawary. Sao mazaka olona telo ve ty? Sao mety? Inona ny zavatra tena hoe mampiavaka an'ity lac Tampolo ty na fary Tampolo aty Rantolava feno arivo atsinanany ty? Fary Tampolo ty dia ty mo fary voajanahary azo hitsangatsangana. Ty fary ty azo anaovagna pique-nique ananatsika daholo zany ny zavatra rehetrarehetra tediavin'ny fizahatany ohatra ranomasina ambadika ary zao fa ranomasina akaiky eo de eo ny ranon'ny Tampolo lac Tampolo zany eo ny ala Tampolo sy ny ranomafana azy de alolory koa zay misy atao hoe Ambatitombaka tany fanaovana joro koa le resaka alambiky satria ny alambiky zany ny olona ty zany mamboly jirofo ny mamboly cannelle sy ny anina azo atao essence daholo zany de manana alambiky zany de azo tsirinin'olo ararovany Tampolo zany andamositsika io de ao mo misy azo isan-karazany de misy biby espèce endémique raha biby zao ny fosa zao tena betsaka ato fokon'olona vieto ndray mivelona amin'ty rano ty zao akanjareo fosa
crabe zany a sy crevette a dia mamatsy an'ny fenerive. Ny faritra arovana Tampolo aty Fenoriva Atsinanana dia eo amin'ny 770 sy 900 hektara eo ny velarany. Dia ny LRA no mitantana azy zany a miaraka amin'ny vondron'olona aty ifotony. Dia anaran'le fariva mitondra le anarana na tonga n'le faritra arovana Tampolo sa anaran'le ala no Tampolo. Ya, anaran'le ala zany no itondran'ity farihy ity. Ya, satria le alan'ny Tampolo zany no anaran'le aty ala ty rehetrarehetra ato zay resantsika zay. Dia zay no mahatonga ty hoe ranon'ny lac Tampolo. Amin'ny mahafaritra arovana zay moa zany dia miahatra aminy ny fepetra rehetra izay mifehy ny faritra arovana. Ny olona fotsy zany mbola tsy manana infrastructure zany dia amin'ity toerana ty. Ohatra hoe na restaurant na des hébergements zay zany zavatra mbola tsy ampy aty sy ny eny ohatra hoe ametrahana lakana na hoe kayaka reny na hanina plastique mba ilalaovana zany. Zay zany zavatra tsy ampy. Feno zany ny fizahantany amin'ity toerana ity raha ny fahitana azy sy izay koa ny sarika ahy manokana zany andeha hanao fizahana ty satria naheno an'le rano mafana nahita an'ity farihy ngeza be ty dia misaotra amin'ny fitondrana mitsangatsangana Victor. Afinaritra. Ie. Dia tongava e. Ie, zay moa zany efa tonga fa mampirisika antsika rehetrarehetra koa hanao nataonay mba hanao fitsidiana amin'ny toerana tahaka itony satria araka ny hitantsika teo mandeha kely miala ny Fenerive dia efa mahita an'ireny toerana reny 500 km mahita an'le rano mafana dia afaka milalao rano sy miodikodina amin'ireto laka. Tsisy atahorana mihitsy le rano satria milamina tsara, tsy atahorana koa ny lakana dia mitohy ny fitsidiana ataontsika ato amin'ny faritra Analanjirofo. Ato le toerana nambarako anareo teo mameno manamarina le teniko antsika fa capitalen'ny épice ny eto Fenorivo Atsinanana. Saint-Solin ny afatarana an'le toerana dia i monsieur Jim izy no andray antsika monsieur Jim. Bonjour. Oui, enchanté. Ya. Bonjour. Ie. Il faut le faire. Toraka zany. Là, c'est encore un des autres. Bon, ben, si vous voulez savoir, tenez ma fente. Ça, c'est un paprika, une espèce de poudre originaire, les poivrons rouges. Ça, c'est un élément, condiment. Ce qui font des poulets rôtis pour rendre le poulet rôti blanc. Qualité, 3 sortes. Il y a le vert, le jaune et puis ça. Donc ça, c'est les poivres blancs qu'on a fait nous-mêmes. Les poivres verts, frais, quoi. C'est avec ça, on ne fait pas les poivres verts en chaumur. Mais sinon, les formules de clients extérieurs. Maintenant qu'elles en boire. C'est très apprécié par les Européens. Voilà. Voilà. Non, voilà, c'est ça. Je suis dans ce métier-là. Ça, c'est poivre. Poivre vert en chaumur. C'est avec ça. C'est bon comme faire les salades. Salade. Crudité. Bon, avec ça, c'est avec un bon petit déjeuner, œuf sur plat ou bien omelette. On met un peu. Ça régale. Bien, quand on mange le bon fromage, steak, on utilise ça. C'est bio, ça. Que de l'eau nature avec vinaigre, sel. Bon, passons huile essentielle. Il y a les feuilles de girofle. Ty le karetsika ravina jirofo maina
hitantsika tany anaty ala teo dia ty zany le huile essentielle azo avy aminy dia tiany griffe. C'est exactement comme ça, quoi. Vous voyez les griffes nouvelles Capone. Normalement, à l'export, faut que ce soit Madiou. Tout ça, il faut trier ça. Raha m'a dit de Firton, monsieur Jimmy, ça. Firton. Yeah. Ça fait maintenant dire na Firton à peu près. 89. 80, c'est trop, là, j'ai passé là, dans 3 mois, oui, 80. 80 dans 3 mois. Nefa mbola mitohy ihany recherche ataonao. Bon, la salamane, au diable salamane, comme si c'était encore 40 ans. L'essentiel, c'est la santé. Atorina rô mbola misy na dolo reto? Bon, non, ça c'est les graines, ça commence le poivre souvent. Bon. À la BBC. On essaie de planter, hein. C'est naturel, c'est une viande. C'est autre parfum, c'est bon pour la santé aussi. Bon, ça commencera. Surtout nouvelle génération, même de notre génération, on ne connaît pas ça. Firy zany karazana épices misy aminao ato am'izao. Mais bon, pas de grosses quantités, mais ça c'est les moulus. Bon, ça c'est les curcuma d'ici, à 4. Mais il y a les cannelles, les tuyaux, les masala, et puis les 4 épices qu'on fait nous-mêmes. Des fangalomti, des fangalomti. Voilà, des fangalomti. Arni huile essentielle misy karazany firy koa? Oui, l'essentiel. À part ça, non, ici ça vient d'autres. Ah oui, ça vient d'ici, ça on a cultivé, on a. C'est densité qu'il. Ouais, ça fait 2 pour 1000. Il a 1000 kilos là. Un nouveau mage, à peu près 18 litres, 16 litres peut-être. Bon, cannelle, ça pousse énormément, mais ça commence à. C'est ça la cannelle. Extrait de vanille. Les citronnelles, Hoantsika zany raha tiana anapirofo mahakapitalin'ny épice ny Fenerive dia ato amin'ny monsieur Jim tsika mandeha fa ato daholo ny épice rehetrarehetra vokarina manodidina ny faritra ny Fenerive Atsinanana. Amparatanàna misy azy raha rehefa tonga aty Fenerive. Non, ça fait plaisir. Fondalina letsi nomeny monsieur Jimmy atsika. Oui, am ton petit ben am. Avy eto à Fenerive fa il fallait tomber quoi c'est. Quand même ça. Fa hofantaritsika koa maninona no lasa niaka bidy lasa lafo ny vidin'ny letsi ny tantsasa satria hitantsika teo fa 9,000 ny ray garaba ty Fenerive tamin'ity taona ty. Hofantaritsika inona ny antony natonga an'izay. Sotra vondalina letsi monsieur Jimmy. Ah, si sure fa. Ah, am tonavo mety tsy lany atsika. Tonao tsy lany. Man, mety l'an 2025 produit diable aveny maniry diable aveny namoa. Misaotra anao am'izay fanamariana an'izay 2025 zany be da be ny letsi. Ah, produit ko diable. Produit diable. Eny ary. Lasa zay. Je souhaite que l'an 2025 ce sera une bonne année. Merci beaucoup. Au revoir. Tsy monsieur Jimmy Rery no manam-panantenana vokatra letsia amin'ny taom-piotazana manaraka fa fomba fijery iombonan'ny mpamboly letsia ato amin'ny faritra Analanjorofo sy Atsinanana. Fa ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe mbola mitombona ve izany fomba fijery izany manoloana ny vanim-potoana ahatsapana ny fiovan'ny toetrandro amin'izao fotoan'izao. Marina moa fa ny letsia no voankazo fanondrana be indrindra avy eto Madagasikara isan-taona. Tandrify ny faran'ny fetin'ny Krismasy sy fetin'ny farantaona sy fiandohan'ny taona any Eropa no fanondranana azy avy eto amintsika ka anisany ahalalana ny Madagasikara eo amin'ny tsena iraisam-pirenena sy
any Eropa ihany koa ho an'ireo mpisakafo izany isan-taona. Matetika miara-mamoa, miara-matoy, miara-masaka ny letchi amin'ny faritra avaratra sy atsimon'ny Toamasina izay tena mpamatsy ny fanondranana ny ivelany. Tsy izany nefa no niseho tamin'ny taona 422 fa ny roso aloha mitovitovy tamin'ny taona 412 ny taom-piotazana no sady ny hena hatramin'ny 500 isanjato ny vokatra. Tranga efa voavinavina ara-tsiantifika mialohan'ny fotoam-piontazana no ny fanaraha-maso vokatra letchi ataon'ny Centre Technique Horticole de Tamatave na ny CTHT. Mba ahafahantsika mahafantsitra bebe kokoa mikasika an'izay fanadidina ara-tsiantifika mialoha ny fotoam-piotazana letchi zay dia nanantona ny Ramatoa Rikaty miarabanao tamin'ity taona ity ohatra niova ny dota hoe vokatra letchi miaraka amin'ny fotoana fotoam-piotazana zany lasa aloha ny vokatra koa somary niena raha oharina tamin'ny fotoana taona teo aloha. Inona ny antony mahatonga an'izay? Zavatra roa aloha ny tena afaka nazavana an'izany ara-teknika, eo ny resaka fiovaovan'ny toetr'andro dia eo ny resaka ara-botanika momba ny litchi mihitsiny. Raha nahitantsika tamin'ity taona ity mihitsiny no somary vadibadika ny toetr'andro. Raha nanomboka tamin'ny volana janoary, febroary, volana marsa tany dia betsaka ny rotsakorana, tena ambony be ny rotsakorana antsika. Izay fahabetsahan'ny rotsakorana izay dia anisany nitarika ny ataoko hoe olana kely zany amin'ny fivoaran'ny zanakazo zany izay amin'ny famokarana litchi. Nafana be tamin'ity taona ity. Ataoko hoe mahatsapa an'izany daholo angamba antsika rehetra kanefa ny litchi mba ahafahany mamoaka ny voninkazo dia tsy maintsy hafanana ambany hatrany amin'ny 4.5 degré 5.5 degré amin'ny fotoana maharitra izy. Sarotsarotra tamintsika tamin'ity taona ity nahazo an'izay hafanana nidina izay amin'ny fotoana naharitra. Nahazo an'izay tsika fa nidina aingana izy dia aingana koa izy tonga dia miverina miakatra. Iny zany tsy nanome fotoana an'ilay litchi. Teo amin'ilay fotoana famoahan'ny flera. Famoahany an'ilay flera mihitsiny teo zany no somary hoe niena ilay izy sahirana litchi namoaka an'iny. Tsy nahafeno an'ilay fepetra ilaina zany ilay hafanana sy ny fidinany sy fiakarany. Fidinany sy fiakarany, ny rotsakorana tsy nanampy an'ilay litchi ahafahany mamokatra an'ilay fleur izay azotsika an'ilay litchi voankazo iny mihitsiny. Ny antony nampiova tanteraka amin'ny famokarana tamin'ity taona ity koa dia ny fahanteran'ny litchi atsika. Fahanteran'ny litchi io eo satria raha teo ary ny toetr'andro fiovan'ny toetr'andro i fahanteran'iny anisany nanakana anazy tsy hamokatra bebe kokoa, tsy afaka zany izy ataontsika hoe ny sadapy niaina aingana tamin'ilay zava-niseho fa nisy fotoana tsy maintsy nila fotoana be izy vao afaka niaina an'ilay fiovan'ny toetr'andro. Nefa n'izay fotoana izay tsy ampy hamokarany an'ilay voankazo litchi. Teo amin'ny lafin'ny fanondranana novinavinaina ho 510 ny kilaon'ny letchi handraisan'ny mpandraharaha-mpanondrana ho an'ny taona 422 fa tafiakatra hatramin'ny 5,000 ariary zany tonga eto amin'ny station na toeram-pikarakarana letchi mialohan'ny fanondranana noho ny fihenana na tsy fampian'ny vokatra letchi. Hatrizay ny vokatra letchi avy amin'ny faritra atsimon'ny Toamasina dia efa mahaantoka ny abetsahana ilaina haondrana isan-taona. Raha faritra avaratry Toamasina, Vavatenina sy Fianarova Atsinanana no niantoka ny 700 ny letchi naondrana any ivelany tamin'ny fanondranana 422. Bata reto letchi avy any Fianarova Est reto na ny Analanjorofo. Letchi efa 100 graba no ampidirina amin'ity camion ity dia eo amin'ny 7 tonnes eo zany. Fa tsy mandeha tonoho ny triage dia zay miditra sofra rehefa avy eo. Jean-Pierre! Ahoana? Ianao no tena rôle lato? Za tegna rôle ka. Finofinoina le chaîne dia amizay mitobitoby tsara le afenony? Afenony le raha le letchi. Zavatra reto kity antsoina hoe transpalette reto no batabataina an'ilay letchi miditra ato anatin'ilay box dia rehefa ato
no ampidirana le soufre zany ny letchi dia le soufre 100 grama isaky ny tonne zay zany ny fenitra ifanarahana amin'ireo letchi alefa any Europe 100 grama isaky ny tonne. Sakafo izy ity ohatran'ny sakafo rehetrarehetra tsy mihoatra ny 9 ora ny atongavany any amin'ny Serana-tsambo manomboka any amin'ny toerana akanana azy. Dia rehefa avy eo vita ty soufre ty dia mbola misy ndray ny triage atao. Tenez rehefa stop tenez rehefa stop stop ok. Ny hena hatramin'ny 50 isan-jato ny vokatra letchi tamin'ny taona 2022 fa ny tombony tinady amin'ny tsena any ivelany ka letchi 7,000 tonne zany hoe niakatra 1,000 tonne mihoatra tamin'ny taom-panondranana 2022 no letchi voavinavinan'ny gel na groupement des exportateurs de letchi haondrana ho an'ny tsenam-barotra letchi any Europa sy any Russie. Ety Antseranana mitsitapitapy miandry hatramin'ny adiny 12 ora isan'andro ny fikirakirana fampiakarana ny letchi anaty sambo tranga mbola tsy nisy teo amin'ny tantarany fanondranana letchi avy eto Madagascar. Alors cette année c'est une année vraiment particulière dans la précocité, mais bon, on a déjà eu des campagnes plus précoces que d'autres. Par contre, très particulière quant à la disponibilité des fruits. Donc un gros problème pour charger les navires. Donc en plus une année, je dirais, particulière dans la mesure où les demandes d'exportation ont évolué au regard de l'année passée. L'an passé, nous étions partis sur l'Europe sur 13 000 tonnes. Cette année, les accords entre les importateurs et les exportateurs apportaient uniquement pour l'Europe sur plus de 15 000 tonnes. Ni société de manutention des marchandises conventionnelles na SMMC no orinasa mpiandraikitra ny fikirakirana fampiakarana sy fampidinana entana anaty sambo eto amin'ny Serana-tsambon'ny Toamasina. Miasa haingana, feno fitandremana, tsisy entana simba na iray aza mandritra ny fikirakirana no voambolana mibaiko ny fanatanterahana SMMC amin'ny fikirakirana ny letchi isan-taona. Aty Afrika sy ato amin'ny ranomasimbe Indiana dia norinasa SMMC irery ihany norinasa mpikirakira entana tsy anaty conteneur mpanondrana voankazo letchi be indrindra. Orinasa mahavita mikirakira mampiakatra letchi 9,000 tonne anatin'ny sambo tsy mihoatra ny 2,70 ora. Traikefa sy fahaiza-manao mivoatra isan-taona ary mametraka ny kalitaon'ny fanondranana letchi avy eto Madagasikara eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Depuis quelques années, on a noté une évolution remarquable dans l'organisation, dans le sérieux, dans le travail, dans la coopération. Et c'est vraiment un plaisir que de travailler avec la SMMC. Les gens sont investis, des gens sont compétents, des gens sont disponibles. Et pour moi, moi ça fait 28 ans que je fais 28 ans que je fais cette campagne logistique. Sur les dernières années, j'ai vu une progression, une amélioration au niveau de l'investissement de la SMMC qui est remarquable. Tamin'ny taona 2022 sambo lehibe roa no nitondra vokatra letchi naondrana avy eto Madagasikara hankany Europa. Herinandro no nikirakiran'orinasa SMMC ny letchi 1,000 tonne nentina tsy tanaty conteneur. 3,000 tonne ny taona 2022. Tamin'ny tevatra amby 2022 ity zany efatra ny sambo 14 712 tonnes eo ny vina vinaina prévision napetraka zany aondrana. Misy ny fandaminana amin'ny ankapobeny eo ny fanatsarana ny fitaovana izay anampiana chapiteau mihitsy mba hiarovana amin'ny oranandro sy ny masoandro hiarovana ny vokatra. Raha malala moa fa ny fanondranana letchi ity zavatra manana lanjany lehibe aty amin'ny faritra Atsinana na ny lafiny économique na ny fanjakana koa aza noho izany dia tsy manao ambany zavatra mihitsy ny orinasa SMMC fa nisy ny fanatsarana fitaovana eo koa ny digitalisation izay tena nampiarina zato isan-jato mihitsy tamin'ity. Zany rehefa vita ny fanondranana tonga dia hita hoe zao ny isan'ny palette embarqué, zao ny tonnage, zao par extension izay efa nampiaritsika tamin'ny herintaona dia niatsara izy raha tamin'ity taona ty mijerena. Tamin'ireo sambo lehibe efatra hitondra letchi avy eto Madagasikara ho an'i Europa ny taona 2022 dia ny sambo lehibe Atlantic Clipper no niainga voalohany teto amin'ny Serana-tsambon'ny Toamasina. Nitondra letchi 7,707 tonne. 7,705 tonne tamin'izany no tsy hita anaty conteneur no kirakirain'ny orinasa SMMC
270 ora monja taorian'ny fisokafan'ny taom-piontazana. Par contre, le second navire qui traditionnellement est rapidement chargé, puisque les stocks sont là, les équipes sont rodées, les automatismes sont revenus. Cette année, c'est avéré qu'il a fallu énormément de temps pour charger le navire. Donc, traditionnellement, le navire que vous avez derrière qui se charge en année normale entre 50 et 55 heures, cette année, il va demander, je dirais, 5 à 6 jours. Et on aura, je pense, sur ce navire, un déficit encore plus important que sur le premier, puisque la majorité des containers initialement prévus en extension de cale ne seront pas remplis. Donc des sociétés défaillantes, des disponibilités de fruits proches très limitées, donc ce qui a obligé les collecteurs à partir dans des zones très lointaines pour approvisionner les stations d'expédition. Qui dit zone lointaine dit délai, d'autant que l'état des routes n'est pas des meilleurs, donc des délais très importants pour venir de Brousse jusqu'à Tamatave. Voilà, donc nous on a commencé le navire dimanche fin d'après-midi, donc on aura eu lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ça fait 6 jours. Voilà, 6 jours et demi pour charger le bateau, chose qu'on n'a jamais vue. Iraka manokan'ireo mpandraharaha Europeana mpanafatra retsy avy eto Madagasikara, i Benoît Levurier, 20 taona zao no nisahanan'izany asa manandraikitra izany, fa tranga sambany natrehiny ny fahavitsiam-bokatra ka nampitarazoka ny famelona sambo. Na izany aza dia tsy misy ahina ny kalitaon'ny letchi na ny roso aloha loatra sy ny hena 50 isan-jato ny vokatra tamin'ny taom-piotazana 420 araka ny fanaraha-maso ataon'ny CTHT na Centre Technique Horticole de Tamatave ety Antsiranana. Fatatsika moa zany fa ny voankazo ny letchia dia hohaniny izy io rehefa alefa makany ivelan'izay, dia misy akoatrany hoe ny fikarakarana anazy any anatin'ny reny station reny fanasiana sofra zany, dia araha-maso mara-pidirana eo anatin'ny sambo. Dia zay no antom-pisian'ny laboratoire anankiray an'ny CTHT ety amin'ny serana sambo ety. Dia hiaraka amin'ny Christophe tsika hanazava amintsika izy hoe inona marina ny atao ato anatin'ity laboratoire ity mba azona antoka ny letchi izay ahondrana avy eto Madagascar. Sy miaramba ny Christophe. Bonsoir. Est-ce qu'on peut entrer? Entrer, oui. Voilà, ici on est sur le laboratoire de campagne du CTHT, donc, qui est mis en place tous les ans, une fois par an, travaillant en collaboration avec la SMMC et avec l'ASPALT. Donc c'est un laboratoire qui est mis en place pour la mesure de la qualité des fruits et de la partie réglementaire aussi. Donc les fruits, comme vous savez, les stations font le soufrage, parce que le soufre c'est un antioxydant, un fongicide et un conservateur, donc qui va permettre la conservation des fruits pendant le transport et sa commercialisation. Mais pour le soufre, il y a des résidus en soufre, donc il y a une limite maximum en résidus qui est tolérée à l'arrivée en Europe. Donc notre travail ici, c'est de faire ces analyses qualité sur les fruits et sur les résidus dans la coque et dans la pulpe des légumes au départ, pour pouvoir donner ces informations-là aux stations, pour qu'elles puissent bien respecter les résidus pendant leurs opérations de soufrage. On peut mesurer donc la teneur en sucre, le Brix, avec ce type d'appareil, et qui va nous donner également l'acidité du fruit. Donc ici, ils vont préparer les échantillons, faire les pesées. Ils vont être placés ensuite pour les analyses dans les ampoules. Vous prenez l'échantillon par hasard ou par station qui... Alors pour chaque, voilà, pour chaque station qui fait une livraison, en général, ils ont un camion qui porte 10 ou 20 palettes. Et nous, toutes les 10 palettes, on prend un échantillon au hasard, donc sur la palette. Donc on va noter sur chaque carton les numéros de lot, la date, l'heure d'arrivée, le numéro de la station, leur numéro de palette, leur numéro de traçabilité, parce que aussi ça leur permet de retrouver aussi leur traitement si jamais il y a des choses à ajuster. Cet échantillon va être récupéré en Europe, la palette qui a été prélevée va être
rééchantillonner à l'arrivée en Europe. Donc c'est un travail qui se fait aussi avec les importateurs en Europe. Et ça permet donc de mettre en place ce système de surveillance, et ce qui permet aussi donc aux acheteurs d'avoir confiance par rapport au litchi qui est exporté de Madagascar. Donc en faisant un rapport sur le Brix, sur l'acidité, on peut déterminer aussi la maturité du fruit. Et enfin, on va faire une mesure de la teneur en résidus de soufre. Donc on peut voir là, c'est en cours, à la fois dans la coque et dans la pulpe. Donc la mesure qu'on fait dans la coque, ça nous permet de connaître la teneur pour savoir la bonne durée de conservation pour les fruits. Et la teneur dans la pulpe, c'est par rapport à la partie réglementaire en Europe. Tous les résultats sont saisis par ordinateur qui va automatiquement faire un certificat d'analyse et qui ensuite est automatiquement envoyé tout de suite par email à la station. Donc en temps réel. Et donc ça leur permet de corriger si jamais il y a un problème. Est-ce qu'il y a une différence entre la dernière campagne 2023, d'après votre analyse ici? Qu'est-ce qu'on peut parler un peu particulier? Alors pour cette campagne, bon, ce qui est exceptionnel, c'est le manque de fruits. Mais par rapport à la qualité, le diamètre moyen, il est très correct cette année. Là, au niveau de la teneur en sucre, au niveau du Brix, c'est également très conforme aux standards. Et au niveau des résidus également, on n'a pas connu de soucis pour cette année. Sauf la quantité. C'est la quantité vraiment cette année qui pose problème. Tsy ny vokatra letchi teto Madagasikara ihany no trapahavoazana nandritra ny taom-piotazana 420 fa niombonana tamin'ireo firenena hafa ato amin'ny faridranomasimbe indiana no ny fandalovan'ny rivodoza nifanena tamin'ny fotoam-pamelan'ny letchi aty amin'ny labolatany atsimo. On ne peut pas se permettre de partir avec 1500 tonnes dans le bateau. Donc on a la mesure exceptionnelle au niveau de la logistique, c'est d'avoir donné 6 jours de chargement. En fait, on s'est adapté à la production en station, donc on attend les fruits, on travaille. Avant, on travaillait 24 heures sur 24 avec 3 ou 4 épiques au chargement. Cette année, on travaille quasiment un shift sur 2 avec une seule équipe. Donc on travaille 3 fois moins en termes d'équipe, 2 fois moins en termes de temps. On attend d'avoir un minimum de stock pour pouvoir lancer les opérations, puisqu'il est très mauvais d'ouvrir, de fermer les cales. Donc on attend d'avoir un minimum de palettes pour charger une cale, la fermer et la mettre à froid. Ces délais supplémentaires de chargement n'aura pas d'incidence importante en termes de mise en marché, puisqu'on a eu la chance cette année d'avoir une dizaine de jours de précocité. Donc on a ouvert la campagne cette année le 12 au soir, alors que l'an passé, en 2023, nous avons ouvert le 21 au soir. Donc si vous voulez, ce gain de jour en ouverture a été perdu entre guillemets par le temps qu'il a fallu pour charger les navires. Le premier mois, puisqu'on a perdu que 24 heures, donc lui il va arriver le 5 ou 6 décembre en Europe, donc suffisamment tôt pour la mise en marché dans les premiers magasins. Le second navire va arriver une dizaine de jours après. Seranan'ny Zubridge any Belgique sy seranan'ny Saint any Frantsa no niantsona ny letchi ny Madagasikara 20 andro eo ny faharetan'ny lalana. Tsy ahina ny kalitao, tsy ahina ny fotoana nahatongavan'ny vokatra any amin'ny tsena iraisam-pireneny. Manapirofo ny traikefa sy fahaiza-manao ny mpandraharaha soronasa voakasiky ny fanondranana letchi avy eto Madagasikara. Teo ampanomboan'ny fanondranana dia efa voafehy mialoha ny ambana rehetra. Raha tamin'ity volana novambra ity zany dia eo amin'ny 6 no isan'ny sambo. Zay tsy maintsy andalo eto amin'ny Sarana-tsambo. Kanefa na zany ary moa ny letchi mena lanjany manokana ihany satria arak'izay exportation anazy zay zany. Matoa koa zany hoe mitombo ny lanjan'ny vokatra ondrana dia midika zay fa misy ny fitokisan'ireo mpandrahara ireo ny orinasa. Ataoko hoe zava-dehibe dia eo moa ireo mpiara-miasa namana izay nampiseho fahavononana foana na dia hoe lava ary le fotoana. Ty zany samby faefatra zay eritreretina hoe amarana tanteraka nyty taom-potazana 420 sy 20 ty. I Regalbay no sambo faha efatra namain'ny letchi farany teto amin'ny Saranatsambon'ny Thomas na ho an'ny taom-panondranana 420. Izy no sambo faha telo mankany Eropa nitondra 537 sy 10 tonnes. Ses Tristan faharoa nitondra 227 sy 7 tonnes. Atlantic Clipper ny voalohany
nitondra 7,7 tonne. Sambo iray fahefatra i Crown Topaz ny azo an'i Russie nitondra letri 4,7 tonne ka nameny ny letri naondrana amin'ny sambo ny ainga avy teto Madagasikara ho 4,7 tonne ho an'ny taona 2022. Zany hoe nisy 4,7 tonne niotra ny voavinavinan'ny gel. Marchandise conventionnelle nentina anaty palette no kirakirainy SMMC teto Antsirana Antsambon'ny Toamasina ny 7,7 tonne tamin'ny letri 4,1 tonne naondrana nakany ivelany tamin'ny taona 2022. Mes interlocuteurs les plus importants sont la SMMC. Je ne peux que les remercier. Mametraka ny Madagasikara ho maro toerana amin'ny fanondranana letri amin'ny tsena iray isam-pirenena any Eropa isan-taona ny fahatratrarana betsahana hatramin'ny 4,7 tonne tamin'ny taona 2022 ary vinavinaina fa hampiditra vola vahiny mihoatra ny 4 tapitrisa euro. Voankazo fanondrana iray manampitanjaky ny toe-karen'i Madagasikara isan-taona ny letri fa saingy mandeha ily zany raha tsy mifanaraka amin'ny fotodrafitrasa taky ny fanantontolona sy fifanakalozana arabarotra maneran-tany ny fotodrafitrasa ny Serana Antsambon'ny Toamasina. Seranana iray isam-pirenena lehibe eto Madagasikara afaka mandray sambo lehibe mpitatitra entana avy any ivelany mihoatra ny 40 isam-bolana, mandray entana mihoatra ny 7 tapitrisa tonne isan-taona ka ny 5 isan-jato amin'izany no entana conventionnel na tsy anaty conteneur kirakirain'ny orinasa SMMC izay nahatratra 4,1 tapitrisa tonne ny volana janoary hatramin'ny volana novambra 2022. Miampy fikirakirana ireo fiarakodia teto amin'ny Serana Antsambon'ny Toamasina 7,7 tapitra ny fandarantsika androany isorana isika rehetra tany an-tokantrano tany nanaraka izany hatramin'ny farany nonay fa nitondra fahalalana vaovao ho antsika indrindra ny fahalalana toerana tsy dia be mpitsidika loatra nefa azo atao tsara ny manao fizahantany any aminy nasehontsika teo tao amin'ny faritra analan'ny Jirofo indrindrandrindra ny nahalalantsika ny ambadiky ny fanondranana ny vokatra letri avy eto Madagasikara makany ivelany ararotona moa zany ny milaza fa ny letri dia vokatra voankazo anankiray anisan'ny tena ahalalana ary mora halalana Madagasikara isan-taona any Eropa sy amin'ny firenena hafa any ivelany ka amporisihana antsika misehatra amin'ny fizahantany mba hanao izany ho fanamafisana ny tolotra sy fampafantarana ihany koa ny faritra Tsinanana sy faritra Analan'ny Jirofo rehefa amin'ny fotoam-piontazana letri sy fotoam-panondranana letri makany ivelany tahaka izao mba ahalalany mpizahatany tsirairay ny lalan'ny letri ny Madagasikara tonga any ivelany any isorana. Ny orinasa SMMC izay nanampy tamin'ny fanatotosana ny fandarana rehetra ka nafatsika miriarita tao anatin'ity seranana Antsambo iraisam-pirenen'ny Toamasina ity isorana ihany koa ny orinasa hafa izay nanoka baravarana nanampy fahalalana ho antsika. Isorana ianao nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany manome fotoananao amin'ny fandarana zahatany vaovao eto amin'ny televiziona malagasy. Veloma tokoa. Cara,